Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia velon-tarenina ireo olona izay manamboatra sy manavao passeport. Voalaza fa noho ny fahasimban'ny fitaovana izany hoe noho ny antony ara-teknika dia niato ny fanomezana izany passeport izany. Efa herinandro izay no tsy niodina araka ny tokony ho izy intsony ny teto anivo ny Sampandrarà manamboatra ny passeport ety Anosy. Ny soratra amin'ny peta-drindrina no any fanazavana voarain'ireo tonga maro anamboatra na anavao passeport. Noho ny olana ara-teknika miato ny fanaovana izany passeport izany. Misy fiantraikany lehibe ho an'ireo izay hikasa ny anatanteraka iraka, ivahiny na hiverina any ivelany izany. Tsy vitsy ireo teratany malagasy mipetraka any ivelany tonga nanao fety tety an-tanindrazana no manamafy ny tsy ho tafaverina ara-potoana any andafy noho ny fisian'izao olana izao. Expiré amin'ny mois d'avril avril 2016. Donc zay nivolagninjare tamin'ny douane, police de la douane nivolagna taminay hoe mila ovagna le passeport. Zah miasa en France, zah résidente en France. Fa zah mbola tsy manana passeport français, dikan'izagny zah ka mody mila magnano passeport gasy. Tsy azoko mihitsy hoe tanàgna maventy be karaha Madagascar ato, machine en panne, olo jiaby bloqué, tsy solution, mahagaga le raha. Moi en tout cas zah gaga parce que c'est possible olo mitady vola mandeha aty magnano vacances me se retrouver bloqué alors que karaha aminahy personnellement zah le 7 janvier zah miherigna manomboka miasa. Franchement ka fantako zah tsy andeha nagnano vacances taty parce que problème marina mafy antegna tonga la douane efa déjà problématique miboaka misy olo alefa amin'ny sisiny tsy haiko na tarehy karakory alefa amin'ny sisiny ny sasany magnano la queue déjà zegny tsy hitako normal tonga aty koa parce que tu mandeha machine mandigny olo tsy normal. En plus on habite sur la province. Ya zay mipetraka province mandeha fitamatavy mandeha aty mila vola tsy haiko volan'olo raha agnaty caniveau vola fitady sarotro mitady vola. Donc zay fitamatavy ry mandeha aty mandany vola mandeha agnano taratasy agnano passeport tsy mandeha machine. Donc am'le olo mitondra le tanàgna aty hony mietsiketseha koa zalahy azafady on ne vous demande rien d'autre que d'acheter une machine pour que les gens puissent vivre tranquillement. Hatreto dia mbola tsy nisy ny fanampanazavana voaray avy amin'ny tompon'andraikitra. Ny anfantatra dia efa misy ny fandraisana fepetra eo amin'ny fanamboarana ny fitaovana fanaovana ny passeport électronique. Anisan'ny feo mandeha ihany koa izay mbola tsy voamarina aloha hatreto fa noho ny tsy fanefan'ny fanjakana ny anjarany amin'ny fitaovana fanamboarana ny passeport dia nahaton'ilay orinasa tompon'ny fitaovana aloha ny fanatotana izany.